teboka maromaro ny fomba hitarifena logo. Raha ny amanokana dia ny valeur tombam-bidy apetrako aminy sy apetraky le olona. Ny dikan'izay dia tsotra hoe mazava be, misy karazan'olona tsy afaka hiara-iasa amiko mihitsy satria tsy mitovy ny tombam-bidy apetrakay amin'ilay logo. Na orinasa ianao na olon-tsotra, à un certain moment tsy maintsy manana image dia ahafahanao zay miresaka momba anao, ahafahanao miavaka amin'ny mpifaninana. Dia izay moa resahantsika androany resaka momba ny logo isika. Maro amintsika nefa mahafantatra ny atao hoe logo, nefa nahita logo ihany koa. Na mety ny cousin-nareo mihitsy aza ny nanao azy. Misy amin'ireny 10 000 ariary nanao azy, misy amin'ireny 10 millions d'ariary nanao azy. Fa maninona misy an'izay elanelan'izay dia inona no mahatonga an'izay elanelan'ny tarifana logo zay. Ny anomboantsika anazy ngambany aloha, inona natao hoe logo? Faritantsika miaraka aloha zay, ny atao hoe logo dia famantarana anankiray entina mampiavaka anao sy ny zavatra ataonao amin'ny mpifaninana anao. Sagia viva, designer anankiray avy ao amin'ny Chermeif, Geismar and Haviv, dia nanome famaritana anankitelo ny atao hoe logo. Hoy izy hoe logo dia tokony ho tsotra, simple, tokony distinct, miavaka amin'ny industrie izay misy azy, ary fahatelo mémorable, izany hoe mora tadidina. Nahoana isika ny mila logo? Ny logo dia azo raisina ohatry ny hoe tarehy ana olona anankiray. Alaivo sara an-tsaina fotsiny hoe ny fandraharahanao zany olona anankiray dia ny logo no endriny, ny tarehany hamantarana anazy. Arakaraky ny ahitako ny tarehanao ny ahafantarako anao, ny ahatadidiavako anao. Dia tahak'izay mihitsy koa ny logo, izay ny asan'ny logo voalohany indrindra. Be dia be ny style na logo, mety samy manana ny tiantsika, fa mila nefa mamaly an'ireo teboka anankitelo ireo foana ilay izy. Tsotra ve, mora tadidiana ve, miavaka ve. Ny antony dia tsotra, misy fomba fiteny izay hoe aleo tsy manana logo toy izay manana logo ratsy. Satria ratsy ho an'ny orinasanao zany, ratsy ho an'ny imagenao zany. Isan'ny fanontaniana miverina foana fa ohatrinona marina mividina logo e, ohatrinona ny fanaovanareo logo e. Any faran'ity vidéo ity dia valiana izay fanontaniana izay. Ary ohatra amin'ny farany, Pepsi zao ohatra, $1 million nanao ny logo amin'ny Pepsi. BBC, chaîne de télé, $1,800,000 no nanao ny logo. Lafo ve zany? Mora ve zany? Amin'izay ngamba isika dia manomboka mahazo hevitra an'ilay tiana tongavana sy ilay valiteny ao ambadiky ilay izy. Tsy ny fahasarotan'ny logo anankiray no mahalafo azy na mahamora azy, fa voalohany indrindra, inona ny enjeu ao ambadiky ilay izy. Tsy mitovy mihitsy ny vidin'ny logo anankiray atao any rakotom-pandrafitra atsy ambadiky, azafady raha misy rakotom-pandrafitra ao ambadiky, sy orinasa lehibe anankiray eto amin'ny Antananarivo ohatra. Tsy hitovy mihitsy ny antony, tsotra samy hafa ny enjeu. Rakotom-pandrafitra raha anao logo anankiray dia mety hipetaka eo amin'ny page Facebook-ny dia hipetaka amin'ny carte de visite-ny sy zavatra vitsivitsy. Ny orinasa nefa izay efa mipetraka eto Antananarivo am-10 taonany raha nova logo, raha tapitrisa maromaro, ny investissement ana campagne sy fanovana an'izany zavatra izany. Izany hoe misy enjeu ngeza be ao anatin'ilay izy. Faharoa, miresaka ny antsoina hoe value based pricing, izany hoe ny valeur apetraka ao, ny tombam-bidy apetraka ao amina zavatra anankiray. Zaho ohatra tsy tia volamena, dia izay teneninao fa tsy manintona ananjy volamena ohatra. Na iteneninao ka mora be ity. Fa ny olona anankiray izay mety hoe manisy tombam-bidy ny firavaka, pierre précieuse, volamena, vonona izy andony vidiny satria misy tombam-bidy aminy iny. Manomboka mamaly amin'ny fanontaniantsika ngamba izany zavatra teneniko izany. Miankina amina ilay manao an'ilay asa sy ianao ilay hividy an'ilay asa, mividy an'ilay asa. Tsy olona avy any ivelany, tsy olona aty ambadiky. Lafo loatra ilay izany logo izy, akory miandoha logo ana 10 millions d'ariary zany. Misy. Dia misy mandoha logo ana 10 000 ariary. Fanontaniana mipetraka, aiza ny hipetrahanao anatin'ireo camp anankiroa ireo. Dia misy an'i Caroline Davidson izay nanao ny logo an'i Nike, $35 nalohan'ny tompon'ny Nike azy tamin'izay fotoana izay. Efa ama-10 taona taty aoriana nefa nomena part de marché an'i Nike mihitsy izy ny fiafarany satria nitombo ny tombam-bidin'ny Nike vokatr'ilay logo izay nataony. Teboka manan-danja be anankiray
ny logo dia mahazo tombam-bidy rehefa mandeha ny fotoana. Ny fahatelo farany resaka sika teo value based pricing ny enjeu an'le izy ny fahatelo farany dia resaka concept ao ambadik'ilay logo. Iny ihany koa ny vidin'ny client. Tsy voatery ny fahasarotany nefa tsindriako tsara. Tsy hoe rehefa sarotra be ny nanao an'le logo, rehefa tena compliqué be ny logo dia tokony ho lafo be. Tsy izay le izy. Le concept sy recherche, le fikarohana, ny tranga nataon'le olona anankiray le logo designer zany tao ambady dia mikaonty ihany koa mahatonga ny vidina logo anankiray. Nisy olona anankiray izay ny resaka tampoka. Nantany izy hoe ohatrinona ny manao logo ke mampanao logo anao dia namaly anazy olona tany ivelany le olona tany Suisse. Izy mantsy anao hoe ary tao lafo be nefa ianao any Madagasikara. Le ary tao lafo be tsy nampanina anahy fa le hoe nefa ianao any Madagasikara no tiako hatongavana. Ny location géographique anao dia tsy mamaritra ny vidin'ny asanao. Satria izy le raha matoa mantsy anao hoe qu'est-ce qui m'empêche d'aller juste voir le cas d'à côté ici en Suisse pour un logo. Dia naprisika azy mihitsy raha tamin'izay hoe inona tokoa moa zany manakana anao fa maninona ianao no manatona anahy. Ny antony dia tsotra, milivrer exactement amin'ny norme internationale, milivrer amina kalitao anankiray. Dikan'izay tsy hoe satria ny toerana misy mahantra Madagasikara dia tokony ho mora kokoa. Tsy izay ny fomba fijery hitondrako any anahy aloha en tout cas. Tsy haiko ny anao fa ny tiako hatongavana amin'ilay izy fotsiny dia tsotra. Mila mianatra matoko-teny isika raha mpanao logo ihany koa fa tsy mahafantatra maro tena manao asa tsara fa tsy matoko-teny dia matahotra dia tsy mahita valy. Dia efa reny teneniko reny ilay avaly. Mianara matoko-tena, mianara ihany koa matoky ny asanao, ny kalitao izay omenao. Récapitulentsika kely zany resakitsika, ilaina ny manana logo. Mba tsy tenenako hoe essentiel mihitsy ny fananana logo. Vao hivoaka ny ivelany fotsiny na hiresaka aman'olona ianao dia tsy maintsy ny logo anao jereny voalohany. Teboka maromaro ny fomba hitarifena logo. Raha ny ahy manokana dia ny valeur, tombam-bidy apetrako aminy sy apetraka ilay olona. Ny dikan'izay dia tsotra hoe mazava be, misy karazan'olona tsy afaka hiara-iasa amiko mihitsy satria tsy mitovy ny tombam-bidy apetraka amin'ilay logo. Faharoa ny enjeu ataon'le izy tsy hitovy mihitsy ny start-up kely anankiray izay vao manomboka, tsy manana support ninina sy ny orinasa efa mampolo taonany izay manao campagne isam-bolana. Tsy hitovy mihitsy ny tarifa ho apetraka amin'ireo anankiroa ireo. Ary fahatelo farany hoy teo dia ny recherche na ilay asa proprement dit mihitsy, le concept ao ambadik'ilay nanamboarana an'ilay logo. Eny ary araka ny nampanantenana antsika hoe ohatrinona ny fanaovanay logo dia mamaly fantanitsika angamba fanazavana teo miankina aminao voalohany indrindra. Eny sa hoe tenenina ve? Eny ity fakitira. Izay ny resaka nataontsika androany mikasika ny vidin'ny logo anankiray. Rehefa hampanao logo nefa ianao tsara foana ny mametra-panontaniana hoe tena logo marina ve ny ilaiko. Logo mantsy dia singa anankiray fotsiny ao anatin'ny maha-izy azy ny orinasa anankiray. Tarehany resantsika teo, mbola misy ny firesany, ny fitondran-tenany rehefa miresaka aman'olona, ny fiakanjony, ilay orinasa zany io na ilay fandraharana izay ataonao. Identité visuelle hoy izy ny fomba fiteny, branding hoy izy ny fomba fiteny. Manao an'indray momba an'izany zavatra izany, tsara foana mametraka fanontaniana. Izay ny fotoanantsika androany na designer ianao, na mpandraharaha, na olon-tsotra, na tsisy idirany dia manasa anao maneho hevitra anatin'ny commentaire ahoana ny hevitra momba an'izany zavatra resantsika rehetrarehetra izany. Na hoy izy ianao hoe tsisy dika mihitsy izany resan'ity zany tsy maninona, afaka maneho hevitra isika dia miresaka. Soratsika rehetra nanaraka dia ohatran'ireny mpanao gazety ireny fa tsy haiko hoe inona fa mararana anazy.